ny radio l'ambassadeur anao ilay tantara mitondra lohateny hoe kiraro tsy atonona. ireo amin'ny aina ny tantara Solofo, Simonety, Iaina, Saondra. Ory mama, ahoana e? fa inona tokoa mahatonga mama misolosolo vady foana e? Dre, kiala kely ty. Inona koa ny dikan'izany fanontaniana izany? Ohatra mba mahamenatra ny fiarahamonina ihany. Efa impiry izay. Aiza koa dia tsy amperi-taona dia misolo vady. Ohatrany foana ny fiainan'ny mama tsy mba leo ve mamy? Fa inona izany ny dirandry amin'izany ry lalao a? Tsy azoko mihitsy koa ne izany e. Fiainan'olon-dehibe izany raha tiandry ho fantatra. Rehefa manatokantrano ry dia hitandry tsara izany. Ohatra mba malaza ny saiko ihany ka. Ka aiza koa kiako lehilahy tsy aninona koa nge reny e. Izy mba tenaina ampiarina an'izao fahatrantsika izao indray no manampitrotraka. Ataoko inona? Mahavoan'ny mama nge olona efa manambady olo miaraka amin'ny mamy. Aza be kritika ary lalao a. Tsy zarandry ary ve mba mahita sakafo hohaniny? Raha sakafo azo amin'ny maloto kosa aloha mama tsy tiako. Maloto ahoana? Zaniko. Teniteny foana mihitsy amin'ny vavan-kiala kely ty. Fa zao zavatra atao mama zao ary ve eo madio e? Za tena miteny amindry a. Fa raha te ho tafita amin'ny fiainana dia mba maiza mihetsiketsika. Reny lehilahy be volo reny ihany erahana. Manambadinga an'ireny mpitaona briky sy ny le mitovy amintsika reny hitandry eo tsara fa dia ohatrao mandrakizay ny fiainandry. Ory mama, amin'ny fomba ahoana nanaovako an'izany? Ny tongotra tsy misy na dia mba kapa kely anankiray akory ary. Dia maninona? Ny akanjo tia foana isan'andro isan'andro. Rehefa sasana dia manao lambahoany. Tsy hitako izay azakako an'izany ry mama. Ndry manao an'izany. Fa rehefa mihetsiketsika ary lalao mahazaka foana, ndriny tsara tarehy, dia mba miserasera amin'ireny olona ireny koa fa tsy mipirina lava atao trano ato ny atao raharaha. Za nga ho eto foana melona ndry ohatr' izao. Dia aiza ho any ny akanjo etsiketsehako e? Tsy azo mama mihitsy ny tiako tenenina. Tsy mila akanjo zao izany io. Fa ataovy madio fotsiny eny akoditra dia mba misarika amin'ny olona rehetrarehetra izay mandalo. Izany ve dia sarotra? Dia tsisy afa-tsy izany ve ny hatafitantsika amin'ny fiainana? Fa mieritreritra anao inona? Fianarana izao efa tsisy, efa zéro manatody. Tsisy afa-tsy izay. Eny ary. Hiasa indry ve havita hiasa mafy taky ninona tsony koa? Alao fa ho hiteo ary. Tena mahamenatra mama zao fiainantsika izao. Aiza ve dia voatsevana anasana lamba. Dia tsisy na dia mba savony amin'ilay roanjato azy. Amin'izany ilay izy tsy madio akory. Tsy hitako izay tiako. Karoseho tsara. Io daholo ny fampiasan'ny olona rehetra eo. Koseho haingakaingana raha mianatra dia ndao hiala. Sady tsisy anaovako ilay sikina faingakaingana ndry. Tena leo aka. Dia leo dia aninona? Inona ny azo atao amin'izany? Iza moa tsy leo an'izao fiainana izao. Efa izao aloha ny anjara dia hakafiziny eo. Fa ono a. Ie. Maninona raha mba mangataka fanampiana amin'ireny mpiretam-po mama ireny? Olona deba be ireny daholo ve dia tsy anitra antsika? Teniteny foana mihitsy ity indry ity.
fa tsy hitandriva ireny anaovan'ny olona tsika ilikilika eny amin'ny zorotrano rehetrarehetra reny tsika rehefa tsisy miraharaha tsomy mihitsy. Tsy maninona mama fandana aloha. Tsy izy amin'izany mihitsy ara izany ny hevitra hitandry. Raha mbola reny dia azafady aloha ary mangataka eny amoron-dalana toy izay angataka hiditra ny lavantranony ireny olona miavonavina ohatran'ny iny. Dia anarany fotsiny tsika mba manana havana manama izy azy fa tsika sy mama zao foana zao ny fiainana eto. Izao ky ny teneniko andriry lalao any ahoana ataovy ohatran'ny tsisy ireny havana manan-kareny ireny fa hiezaka hiotra ny fiainantsika azy indri dia izao ny ataovy eo anatin'ny saina hoe tsy maintsy tafity tsika. dia tafita amin'ny ahoana ary ka miezaka ko amin'ny herin'ny tenantsika ihany ko inona moa aza manantena olona izany amin'izao fiainana izao sady reny havan'ireny ihany any mamarina kady. dia anao inona ary tsika sy mama anao inona ny ahatafitantsika? Miketrika mbola vodinihana izany fa mbola tsy ao anatin'ny saina lohatra eto. Tena indraindray mama tena kivy mihitsy. Ndry koa izay kivy izay dia efa mahazatra loatra miteny azy ka isan'andro maraina kivy, atoandro kivy, hariva kivy. Tsy manana teny efa tsy izany ve ndry mba hovana koa ilay fomba fiteny. Marina raha tsy mampite hamono teny izy izany. Shi aoko bany amin'izay ty lamba fa aza mirediredy eo tokona dio. Inona koa madio eo? Maneno be ry le tahon'le katsaka. Dia tsy hinan-kanina izany efa hatrany maraina any antsika sy nono tsy ny sakafo Kora tratra dia ahoana? Tsy tratra izany fa ingakaingana fotsiny tonga dia asitrihany anatin'iny kitapo izy azo. Matahotra mama. Kiala kely tiako matsaravina. Angakaingana fa tsisy mahita izany aho tiako kanosa velona. Samina izay azo ny rehefa avy eo alozo midorororo eo. Matahotra mama tiakaka. Tapao angakaingana ohatray nazo anankiroa. Iny ohatra misy zavatra manenoneno ary izanyko. Tsy ninona izany eo fa tapao aingana eo alohanao io angakaingana dia ndao andeha amin'izay. Masika velona ny ngalala mama. Lozana be resaka ihany fefa hoe manapandry anankitelo aingana fa efa fito ny aty amiko aty. Ka za tena matahotra ako. Napakakatsaka koa fery tony dia mampatahotra. Trantsy vehivavy. Ndao amin'izay andeha. Mama ty tena. Miana. Tsy mitondra anao tsony amin'ny manaraka raha izao ny ataonao. Tsy mahavita ininona mihitsy. Sasa mihitsy nareo ka. Miondray ambany fa misy olona taminy. Zay ary ny mama. Aza miteny John Tratra eto tsika ka. Zay. Ndao amin'izay andeha. Aingana fa lozana iny ary tia mampangovitra ty Mama ty tena tsy. Ody io. Iza koa ary izany. Aiza ny olona Ska ngalala. Ahoana ngalala? Salama. Uno aniza ty satro-do ty? Amin'ny mamanay iny.
ay fa hoana tratra zany nareo zany nanilaka nikatsakako tao. tsisy fantako zany ka taizana hitanao any ka tao amin'ny tanimboly tao nisy an'ity ka ianao ihany eo milaza fa ny mamanao ty nikatsakako nefa ao tena silakampo dôly nareo zany nakazy tao sao dia satroka mitovy kosa ny ary teninao mihitsy teo nilaza fa ny mamanao ty aiza izy aloha nga tsy ao izy ka tsy haiko izy zao na ao na tsy ao aza manafinafineo ry kiala kely tya tianareo ampiakariko any amin'ny fokotaniny raharaha sao dia mba tsy anazy iny ngalala kenao ihany eo nilaza fa anazy tiako inona eny ka mety mitovy amin'ny anazoko dia tsy manaiky aloha fa dia tanako nareo ao mamanao sa tsy ao mety tsy ao izy mety tsy ao amin'ny ahoany olona ao an-tranonao hoe dia tsy fantatra hoe ao na tsy ao za aloha dia tsy miala aminareo sady zay to io ariko io tsy azonareo elana jereny volo-katsaka ao an-tranonareo feno katsaka ny fidinay reoko nga inao rery kiala kely tya za aloha dia tsy miala aminareo atsoy mamanao aingana atsoy izy fa tsy manaiky an'izao mihitsy fantatro mihitsy fa nareo mihitsy nanao an'izao aza mifanendrikendrika fa misy inona ato e ay ka ianao tao ihany ko nanao zavatra kely fa inona ny olana anisy ty sato-do ty aloha ana iniko tsy hafa miala ianao zany tia ny pirofo tsy hafahanareo miala nangalatra nikatsakako tao inona zany andao ianao any tanimboly any tsika hony mama nangalatra ny katsaka ny katsaka verangaty dia ho angalarina ka io jere feno zao ny eo an-tranonareo volo-katsaka io ireo hitako reo izao so dia ataondra dadativa tsy manambola ividana katsaka ary zay ka ny alalako azy aloha ny tenenako an'izany dia zao hoe ty sarin-dohanao ty tao an-tanimboliko ty nikatsaka nefa ao nisy nanilaka dôly ka tsy nareo ve zany nanilaka azy tao ndao alohantsika ho any amin'ny fokotany mihitsy ka tsy mety alika feno tanàna io ve dia lazainao va zay ny nangalatra ny katsaka ao taritariany alika tany zay ty sarin-dohako ty ary za gaga tsy hitako mihitsy ilay izy hafa mihitsy ny zavatra angalarin'ny alika sy ny olona tsy mitovy zany dao ariko tsy manaiky an'izao nanao any izy tany lamina tsara kiry lalao saika ratsy iny fa nandahatra amin'ny farany tsisy pirofo raha teo koa moa nitazomangalala fa le président fokotany aloha hitako somary hafahafa ihany za dia efa nitsangam-boloko na ngofotra any saika ratsy iny tena enjana za efa miteny amin'ny mama hoe ajanony amin'izay ty alatralatra ty ka zao aloha ny teneniko andria tsika tsy mpangalatra azo andria zay fa tena sendrany tsy hafananoatra tamin'iny fa tsy mamerina an'ireny intsony tsika ka aza matahotra aloha manao zavatra afaka ka zay indrindra eny an-dalana dia mandinika ny saiko miketriketrika dia izao ny hevitra hitako aloha tsika sindria samy mitady asa manasa lamba zany any an-tranon'olona dia samy mandeha ihany dia samy mitady mba hialana amin'ilay zavatra oatra ilay teo aloha tena leko lavitra raha zay dia miasa mafy azy zany tsy maninona mama dia izao ndry dia efa manomboka mandeha mitetitety tranon'olona any dia ohatra hoe manasa lamba intelo isan-kerinandro farafahakeliny zay ny ataontsika sindry samy manasa zany fa tsy miaraka intsony eny ary dia mba mihetsiketsika aho zay rehefa mba hita hoe misy le lamba manomboka mijerijery andry le manamanam-bola reny aza velan-dalo fotsiny le fijeriny fa tonga dia sary ohatra amin'ny farany azo indriny tiako tenenina
Zay indray ny mama impiry koa ary zay averina amiko foany ka sao dia tsy azoko zara zao efa manao zay mety efa mianatra mipelipelika mihitsy tsy hitako akoriny zany pelipelika ahoana jere mama nyvolomasoko fatao mendray mamy zao ve dia iza koa lehilahy hijery andry amin'izao vao maika lasa ratsy be le izy zany gaga ohatra ny hafahafa ny endriky ndry ka le eto koa efa dombodombo moa fitaratra antsika efa kely de kely tena dala mihitsy ndry ty ve io ety be io ny nanaovandry azy jere mama fataoko naratra mihitsy ahita loza amin'io ndry famenara ho a tsy reny ny fanaovana azy misy pince kely efa spesiala fanaovana an'ireny ko tsy mba atao mamany a ka tsy haiko zany ko haiko ve tsy efa nataoko efa ela fa na izany ary aloha mety any le hevitra indry e toy izy fa tsara manahoanareo atery lalao a salamy zay ny nitoa ary aiza mamanareo tsy ao izy fa lasa aiza lasa mivoakany mitady karama e ka manahoana aloha fiainanareo zao e sarotra ny fiainana izy nareo mianakarery koa ve de ny nitoa ve ahoany inona moa nana fiainana an'izany fa tena nianona androany tedavina androany ohatrany foana ny ainana iato angamoandry izany dia mbola tsy mikarama mihitsy hatramin'izao ka mitovy ny asanay sy mamanay samy mitady karama any dia izy indray zao lasa mivoakany rehefa misy sasalamba dia misakafo rehefa tsisy dia mandro fotsy e fa ahoana ny amin'ny dadanareo hatramin'izao nga tsisy fanampiana ataony mihitsy dadanay ve tsy hitantsony izy mitsokitsoka foana tsy mamena dia ariary aza aiza koa e mba lehilahy mandositra didy koa zany avonavina nataony ka maninara mba nandeha tany an-trano aretina zany ve ry lalao dia ataon'izany a ka ohatrany folavana inay ry ny nitoa sao dia tsy zakanareo tsony aiza nisy hoe tsy ho zaka zany fa raha hoe aretina kosa aloha raha hoe zavatra hafa aloha dia marina ny indry hono aloha e ndry ty moa zany zao firema nyjanona ny anatra naka CP dia tsy afaka ndrekako fa inona mahatonga ny nitoa anontany an'izany ka sao dia mba misy asa hitako dia ndraindray misy le olona le mitady asa reny a nefa ndraindray ny reny mitady diplômy tsy dia inona koa ny dikan'izany za olona tsy manana CP akoriko eo zao ny olanako raha tsy hoe asa trano nga nefa raha misy dia mazoto aka fa firy taona moa zao ndry 17 taona mbola tsy ampitaona kosa zany amin'izao aneky tsy mety le miasa raha vao tsy ampitaona e tsy hitako mihitsy zany zay anampiana anareo mba ajereo ihany aloha ny nitoa fa tena sahirana nge zay sy mamanay ato e ka manahirana be ho raha ohatra ka mampiditra miasa zaza tsy ampitaona betsaka ihany aza ny ankizy miasako misy aza 15 taona dia miasa trano eny e miasa izy fa amin'izao fotoana izao araka ny teneniko andrito efa somary manahirana ihany zany fa zao aloha e misy zavatra netiko anareo reto inona ry ny nitoa misy entanareo dia misy vola ihany koa mba hanaovanareo fety amin'ity krismasy ity akanjo misy akanjo ao a dia misy kiraro dia reto misy vola mba hividiananareo sakafo hanaovanareo zay mahafinaritra sy mba fety misaotra ny nitoa faly be a zay nge tamin'ny alina aza nandro fotsy zany ve
ay mampalahelo koa kianareo zany tsy nahita sasalamy izay maly dia tsy maintsy natory tamin'izao namana rano teo fotsiny dia natory nisy voakesika izay arany teo ny namanana rano dia tonga dia natory saotra betsaka ny toa mananavana izay manana anao tsisy fisaorana fa izay aloha lalao fa velomany amamandriany a eny ary ao fa pitako izay e dia manaova fety sambatra tsotra indrindra vita le lamba raha mise dia ohatra ny andeha amin'izay fa efa hariva ny andro aza mbola mandeha aloha fa mba diovy kely le efitra ao ambadika eo fa ohatrany somary manokotra tsy vitako ny nanao azy ay izay ianao vao mandeha rehefa avy eo eny tompoko ataovy aingaikaigna ianareo ohatra maika hody ianao e lao ataoko vetivety ary manambady ary vety raha misey ty sa izy rery foana no ato totra mamperitreritra tena olona tsotra lalao a ahoana tompoko vita ve eny tompoko avy ary ie misaotra betsaka dia mba misy zavatra tiako anontaniana anao ty ono a fa ianao nga tsy mianatra ntsony moa zany tsy mianatra ntsony aho zao ka fa ahoana hitany ramise izay sahirana ara-piainana dia naka CPE dia tsy afaka dia nijanona dia nitady asa dia zao manasalamba izao nefa raha tanora ohatranao zao tokony mbola hitoy hianatra dia ahoana tianao ve raha ho averiko mianatra ianao sao dia tsy mety ntsony zany raha mise efa ela any ano nijanona ka ilaina foana zany amin'ny fiainany aza tonga dia atao an'izany ny saina fa mba tokony voatra ho tsaratsara kokoa ny fiainanao raha tafita amin'ny fianarana ianao koa mahamenatrako tsy ataony ankizy hoe bebe ao am-pianarana na mandra-pahantotra ary dia afaka mianatra foana ny olona raha mazoto izy ka miankina fahazotoana ihany sa ianao tsy mazoto mihitsy zany hanampy anao e sady antoka mihitsy mazoto aho fa hamenatra hitadiavako ekôla ho amin'izay ianao raha ohatra ka mazoto aka ay dia nio tsara ary a dia resa ho amiko izay tena fanapaha-kevitra ao raha pitso eny ary ie tonga fa maray indraina fa mainka andeha za a eny tompoko ody o izako ary zany manahoanareo atery lalao a izay fa efa hariva ny andro aza mbola mandeha aloha
fa mba diovy kely le efitra ao ambadika eo fa ohatran'ny somary manokatra tsy vitako ny nanao azy ay izay anao vao mandeha rehefa avy eo eny tompoko ataovy angakaigna na roatra maika hody ianao e lao taoko vetivety ary manambady ary vety ramose ty sa izy rery foana no ato totra mamperitreritra tena olona tsotra lalao a ahoana tompoko vita ve eny tompoko avy ary ie misaotra betsaka dia mba misy zavatra tiako anontaniananao ty ono a fa ianao nga tsy mianatra ntsony moa zany tsy mianatra ntsony aho zao ka fa ahoana hitany ramose izay sahirana ara-piainana dia naka CPE dia tsy afaka dia nijanona dia nitady asa dia zao manasa lambo zao nefa raha tanora ohatranao zao tokony mbola hitohy hianatra dia ahoana tianao ve raha ho averiko mianatra ianao so dia tsy mety ntsony zany ramose efa elany ano nijanona ka ilaina foana zany amin'ny fiainana e aza tonga dia atao an'izany ny saina fa mba tokony voatra ho tsaratsara kokoa ny fiainanao raha tafita amin'ny fianarana ianao ko mahamenatra ko tsy ataony ankizy hoe bebe ao ampianarana na mandra-pahantotra ary dia afaka mianatra foana ny olona raha mazoto izy ka miankina amin'ny fahazotoana ihany sa ianao tsy mazoto mihitsy izany hanampy anao e sady antoka mihitsy mazoto aho fa hamenatra hitadiavako ekôla ho amin'izay ianao raha ohatra ka mazoto aka ay dia nio tsara ary a dia resa ho amiko izay tena fanapahan-kevitra ao raha pitso eny ary ie tonga fa maraindraina fa mainka handeha za a eny tompoko alory lalao ie mama izany lehilahy resahndry amiko izany ve olona tena vonina akavady andry inona koa ny akavady eo fa fianarana ny resahako tsisy resaka fitiavana zany fa fianarana mama ty koa dia ndry koa tena tsy mahatakatra lavitra mihitsy ny saindry hita mihitsy ndry hoe mbola zaza izany ki mifanao ny lehilahy rehefa hanomboka hitory fitiavana amin'olona izy a izany a izany mihitsy inona moa ny resahany amindry eo raha tsy tiandry izy ka ny fijeriko anazy aloha tsy hita soritra mihitsy hoe iresaka fitiavana amiko ka efa mampianatra andria zany hoe izany no ny fomba ny lehilahy e mihetsika amin'izay ianao ry zanako vavy ay dia izao a aza miresaka n'izany fianarana izany amin'ntsony aloha efa fantatra izany izy hoe manam-bola matoma sa hiantoka andria amin'ny fianarana dia ilay vola ihany trikala ny sokirina any aminy a dia atao hoana manao an'izany hoe meo volany aloha hikarakarana sy hividanana fitaovana momba amin'ny fianarana ka izy raha milaza hoe izy no hitady ny fianarana izy no hitady ny fitaovana dia aiza nefa nitakiako vola amin'izany mamako ahodikodigno ilay resaka mila mahay mampiresaka amin'izay ndry manomboka eto fa efa tady anaikitra ane izany ny trondro hoe miaika amin'ny mama ty koa aka fa hono hoa lehilahy ohatrany ahoana aloha mipoziny any izy ihany tsy le any izy ihany no tiako anontaniana fa ohatrany ahoana
efa lehibe zany ry mama. Tsisy olana izany e, fitiavana nga misy lehibe sy kely zany. Tsy haiko hoe zokiko firy taona iny fa izy aloha dia manam-bola. Izay ny tena lohalaharany izay resaka izay. Oka fotsiny tena manana. Dia tsy atao vavabe fotsiny ohatr'izany ilay izy fa mihetsiketsendry e. Ataovy izay mba ahazoantsika anjara amin'izany. Kozako nge mama menatra e. Vehivavy lehibe ohatr'izao ve ianao dia mbola homenatra an'izany a? Dia manambady ve izy? Ohatrany tsy manambady izy aloha nefa tsy fantatro a. Izany ary moa dia tsy mba hadiadiana tsarako. Fa ahoana ny anaovandreo hoe ohatrany tsy manambady? Ka izy mipetratra erika. Izay zaniko. Sa ve andehanako any e? Ory mama, inona ary tia maimaika aty? Ka ndritsy sako. Za sa? Ho andringe zany fa tsy ho anay. Aza makany mo mamy. Sao dia vao maika nimba zavatra, alao alamiko ihany. Dia atao vaingakaingana ary. Veleso mividy mafana. Ao fa ezaka faratampony ahy e. Ve mamy? Ahoana lalao a? Tri. Fa inona natao mama ty? Alao aloha hiditrako. Inona ary ty fotsakana ity ambaravarana ity? Kakakaka be ako to avy tapitapoka be. Kay le reto izany trano a. Tsara e? Tena enjana izany. Tsy mbola nahita ohatr'ity indray ary sady tao manitra be. Tsy natahotra ve ndrina tororery tato tamin'ny alina? Matahotra ihany efa tao hoany. Taoko mafidy fotsiny ny varavarana dia efa trano le rangaha aby ve kity izany sa manofa izy ny a? Daholo io. Andrekaka io. Olona manan-karena. Tsy nahampoziko. Kay ve tena ohatr'izao ny ato? Ie, fitaovana raitra be daholo, amin'ny valeur be daholo. Fa izy olona saiza zao e? Tsy haiko a. Ahoana moa no anontaniako fiainan'olona ary mama? Sao dia mba niteneniny tamindriko. Roa andro izy vao very. Izany le reto marina sady mahalemy e. Tony matapitapitrisa maro toniko. Inona tony zao? Inona kitony? Ny akanjonareo aloha mandoto an'ilay seza. Sy ao fa io hoe tsy ho diovin-dry rehefa eo e. Zange no afa-baraka eto raha misy maloto eto reto. Misy zavatra azo hoanina zany eo aloha? Misy ao fa zavatr'olona ve eo aho ty atsika? Mba ameo any loko zavatra kely izay mamandaly kely koa ve tsy ahalany firy amin'ny fananany eo? Ao anaty frizidera ao feno sakafo fa tsy afaka mikitika mama mamenatr'olona be. Ndry koa izany ny adala. Efa mipetraka rereto ve ndry dia tsy hikitika mihitsy? Maninona raha hoanina aloha? Ka za tsy nihera taminy, izy tsy niteny tamiko. Mba ataovy amin'ny toerany mamy. Izy koa ve dia niny be fotsiny ohatr'izany ilay izy fa mihetsiketsendry e. Ataovy izay mba ahazoantsika anjara amin'izany. Kozako nge mama menatra e. Vehivavy lehibe. Ny varavarana dia efa trano le rangaha aby ve kity izany sa manofa izy ny a? Daholo io. Andrekaka io. Olona manan-karena. Tsy nahampoziko. Kay ve tena ohatr'izao ny ato? Ie, fitaovana raitra be daholo, amin'ny valeur be daholo. Fa izy olona saiza zao e? Tsy haiko a. Ahoana moa no anontaniako fiainan'olona ary mama? Sao dia mba niteneniny tamindriko. Roa andro izy vao very. Izany le reto marina sady mahalemy e. Tony matapitapitrisa maro toniko.
sao dia Inona tony maloto zao? mama Inona kitony? ny akanjonareo aloha mandoto an'le seza Siao fa io hoe tsy ho diovin-dry rehefa aveo e. zange no hafa-baraka eto raha misy maloto eto reto e. Misy zavatra azo hohanina zany eo aloha. Misy ao fa zavatr'olona ve ao okity atsika Mba ameo any loko zavatra kely izay mamandaly kely koa ve tsy hahalany firy amin'ny fananana eo. ao anaty frizidera ao feno sakafo fa tsy afaka mikitika mama mamenatr'olona be Ndry koa zany ny adala. Efa mipetraka rereto ve ndry dia tsy hikitika mihitsy. Ka Maninona za raha tsy- hohanina aloha? ka za tsy nihera taminy izy tsy niteny tamiko mba ataovy amin'ny toerany mamy Izy koa ve dia aninona io? izy tsy haninona fa aza makamaka zavatra eo mama Dia hono ho aloha e. Taiza zany andrinina tory tamin'ny alina teo amin'ny fandriana be io ve? tatsy ambadika tatsika Anahoana ny tsy teto? misy fandriana tsara be koa io avinge tondroka Aiza? mama io Andrekaka eo ndry rery zany natory teo. ye tsara Tena malemilemiky izy zany izy Jereny. atiako doribozaka be atsika asandriany an-trano. jere ny ondana tsara be Fa hono akia. Nahoana raha mba tenenina le ramose mba hifindra tiako hoe mamanay dia mba miaraka ato tsika telo mianaka e. mama koatra Ty ve manao olona fahatoandro Maninona? aiza koa nipetrahantsika olona manitra ohatr'izao amin'ny olona mpanan-karena ohatr'izao tsy retirety Andramlo sady tenenina mba hiasa anay hoeko. tsika olona mikirovirovy ohatr'izao ka ary hipetraka amin'ny olona ato Kodry ary zao sahany apetraka rery ato maninona? ka mba efa hitokisany ako Ka ary tony zany mba inona e? oka mama Ao koa manimba zavatr'olona eo inona ary ty atao mama tomanitra be izy zany. sy aveloma hoe Tena aleo tirikala mba ho anao entina mody any an-trano. mama ve adaly Maninona? zavatr'olona ve ho entina mody Tiako ve ho hitany amin'ireo fananana be andreo. veloka tsy tiako be zany atao mama zany Ary inona ny ato anatin'ity tiroara ty? ndraikaky Ao koa? velao mama nareo koa be kitikitika be ry ka Milamina izy zany le retsy marina. Inapika ireto a? ory mama avelao ny dossier an'olona Dossier aninona zany? Tomba mpananana ve? hoe Mety atao anatin'ny tony anga zany zao ny tomba mpananany. andriamanitro mama ty rangato tsy malala fomba Ary tony akanjo mipetrapetraka tony anga zao mety misy vola taraika eo. mama inona ary ty misavasava ty e zara mbola tsy nisavazavatra Tena takonandray marina tsy mandeha vola zany voatsapako zany ry lalao. Tena ray alina nendry. avelao mama Tazomiko zavatr'olona ty fa tena za zao sahirana ny an-tanàna anyko. Sady tsy fantan'izany hoe nisy ray alina atao fa matikindry. mifona moa mama Zany eny fiainandrem-panan-karena ireny. Vola daholo eny rehetrarehetra eny tsy tsarontsony hoe aiza misy aiza ny tsisa. ao animbana amin'ny asako ange io e Kalma ndriva inona ary ty. ina mifatony eo indray tsika raha miala tato aho fa dia efa miteny azy zay taovy any lohan'ny mama Fa mahalasa ny saiko akiry lalao a. hoe ahoana indray Ahoana ihany le resaka e. Androso ve izy sa emotra? inona amin'ny androso eo fa isy azo ohatra ny tsisy resaka nyzanyzany mihitsy ato Korandry mba manipinipy hevitra aminy fa ohatra mety any raha zao ny fiainandry. dia aiza koa misy vehivavy koty lehilahy e Ngamondry mikôty direkta fa mba tsipatsipahazo fotsiny le resaka e zany koa ve dia tsy haindry. menatra ka mama ty ranga tena sahasaha Zao fotsiny teneniko andry. Mba eritrereto ange ny fiadanandry ny tompon'ity tanàna ity e. Tsy mba alefa lavitra mihitsy ny saina. efa fatako izany fa menatra sady matahotra jerena roa adroasiny eo taoninona koa zao poziko zao Dia miomana zany fa dia efa zao ny fiainandry mandra-pahafatandry. Mahazo tombon-taona biriky. Alefa sy tela eo aloha fa za tsy lalay eto ambony fandriana eto. Impiry atory amin'ny tongodoro tony sady malemy ery izy zany. ory mama mela teo moa fa fandrinan'olona tsara tarehibe sy madio be io ve dia atoriany akanjo mama maloto be iny Tena mahita tory be takana inona raha zao ny fandriana toriako isan-kalina hitako tsy matory mihitsy ka ilay bozaka mihitsy zany no tsy mety. inona ary ty atao mama ty Sa ataoko ndry ihany manasa an'io na maloto io. sy amo e
mba sy ho fanajana ny zavatr'olona. Ndry zany tsy azo idirana trano mihitsy raha ndry lasa tompon'ity trano ity raha zao fahitako azy. Somama mihitsy manaonao foana mampimehibetsy. Lamina tsara ve teto ry lalao? Lamina ka. Tsisy olana? Tsisy. Ary tsisy olona nitady anana ohatr'izany? Tsisy ka. Saotranao aloha fa ny trano mantsy raha vao tsisy mpiandry dia atahorana ihany amin'ny alina. Zay aloha. Zao ny fandriam-pahalemana efa tsy milamina ako. Raha dia mba le misy jiro mirehatra amin'ny alina iny fotsiny any rehefa mba fantatra hoe misy olona hoe. Zava-dehibe zay. Tena izy moa no mahalala hoe ankizy vavy kely ohatr'izao ny tato. Hitako. Ary ny sakafo ampy tsara ny sakafonao? Ampy tsara ka. Tsisy olana mihitsy teto. Tsy haiko raha hiety aminao aloha fa mety handeha matetitetika ohatran'iny aho zao atoato amin'ilay asako. Zany? Tsy matahotra ianao sa ve hitadiavana namana? Miakina aminao tompoko. Tsara aloha raha ohatra ka mety dia mba misy namana ihany ianao sady afaka mifahanginana amin'izay fa lany ny trano rery atoko. Eny mety ihany aloha izay hevitrao izay. Fa tiako no mba zavatra tiako resahana lalao. Eny tompoko. Hitanao fa za rery foana moa no mivezivezy mipetraka amin'ity trano ity. Tsy mbola manambady mantsy. Dia mety ve raha mba ianao no alaiko namako? Raha amin'izay koa mampime. Inona mampime amin'izany? Namana ahoana? Tsy azonao ve izany teniko izany? Tsy mbola manambady aho Fa ngamo ianao tsy tany amin'ny vadinao ilay teo. Asa no nalehako izay ny naveriko aminao teo hoe matetitika zao hiala teto foana. Tsy mbola manambady izany ary lalao raha mety aminao dia sady mba ho fanampiako anao no mino fa izay koa angamba ny anjary izay ny lahatra. Raha mety ianao dia ianao no mampakariko vadiko. Ka za ve raha amin'izay tsy ohatry ny zanaka anao? Za nge mbola kely. Ny fitiavana tsy misy taona ry lalao fa rehefa hoe ity dia izay ny zava-dehibe. Rehefa mifanaja, rehefa mahay mifampitondra. Eny marina tokoa aloha fa za efa lehibe. Tsy afeniko anao fa efa nanambady ihany aho taloha fa saingy tsy nifanaraka izay dia lasa izy. Efa niteraka roa zahay. Zany dia aiza ny zanakareo? Any amin'ny raibeny sy ny renibeny ihany ka tsy nahafoy azy koa ilay ray aman-dreniny dia nentiny ihany ny zaza dia za fotsiny mba manome fanampiana sy mitsiditsidika ny zareo any. Tintinio ary ka raha ohatra tapa-kevitra ianao dia ho ataontsika ara-dalàna ny raharaha fa aza matahotra ianao. Aloha fa eritreritra ary ahy. Eny ary. Dia faly mandray anao atao tokantranoko ary izany ry isa moa izany ny atsoko anao ity mamany lalao. Ie, sotra betsaka. Tonga soa ato ianao ka ifandresadresahako tamin'ny daholo ny zavatra rehetra. Izy moa vonona fa dia mba tsara tsika miresadresaka eto fa lalao mangala zavatra mba hosotrotsika ao anaty frizidera ao aloha. Dia arak'izay moa izany tsy ho mpanampy atsony izy fa tena ho vady andefo mandro mihitsy.
Zay hoe zany ny hevitra tapaka farany. Inona koatr'izay moa? Tsy izay hoe zava-dehibe. hita aloha ny ranom-boankazo mama. Inona kity? Mastoary. Fa natao antsika mihitsy io. Lalina ty fiainantiraka izy. Mazo toa mama. Eny akia. Adiny andro ty toa mafana ery. Lozako kely vetivety aloha nareo mianaka fa ka zavatra tsy henefitra tsy ah. Eny ary. Orikala lalao Ahoana? Tena very andry. Fa inona indray ary ty mahazo amin'ny mama ty? Ay very ty olona efa antitra be ohatran'iny ty lazaina fakavady. Maninona zao tsy nitenenina hatramboalohany izany? Fa taoko mama ihany ho nampirisika anahy e. Ive tsy efa 10 taona? Rehefa niditra indray dia zao indray natao amin'ny mama. Ka zanga miteny hoe midika hidira amin'izao olona rehetrarehetra tsy fantapotro izao. Mba olona mitovitovy amindrina isaky hidira andry fa ry olona efa antitra na dadandry ary ve tsy mbola sandriny. Ary aza miteny mafy eo moa fa eniny eo fa izy any eo ambadika eo. Miakatrakatra ka mana fotoana tsy napoziko mihitsy ity natao indry mandiso fanantenana. Izao ny teneniko andry enoy tsara. Hoe ahoana indray? Tsy ilaiko mifamatotra amin'iny olona iny indry fa ny volany ihany alaina. Mazava? Oro mama. Ka zange efa raiky piti aminy. Maninona? Zaho aty azy. Nazary tsy mifanentana amin'iny. Tara loatra izany ry mama. Tsy mety tsony. Tsisy tary izany kala kely ty a. Aza sarotra toroana hevitrotrony io fa izay na ilay mana fotoana azy a. Lozako rery teto nareo mianaka. Azafady a. Tsy maninona ka. Araka ny fitenenana moa hoe raha tiana ny vady dia ndrafozana ny tsijovy mandeha dia mba misy solom-body akoho kely ty. Vody akoho kely. Ianao koa dia misahirana. Tsy misahirana mihitsy. Tokony ianao an'izany daholo ny vinanto rehetrarehetra. Zavatra fanao anie izany amin'ny maha-malagasy antsika. Dia mba raisao mpitiavana ry mama. Ino hoe mama? Eny raisiko ihany aloha dia misaotra betsaka anao na izany ary. Karakara ny sakafontsika ry lalao dia mba hiaraka hisakafo eto tsika telo mianaka. Za ngamba ohatran'ny maimaika ry zareo misy programa kely mbola vonjeko izay fa miala tsiny alao aloha hisakafo vetivety mama. Ka tsy elany e. Sa? Aloha dia ho zandriny ao aoriana e. Zay ary zany ko. Dahoana moa. Indry zany tsy araka hody amiko aloha androany sa hoe ahoana? Sao dia mody aloha. Tsy andeha ka. Zara mbola ikenikenina zao. Arina kaizy lalao? Nga izy ato-tsony. Fa lasa iza? Misy inona re zany tenenako azy aminao e. Misy rangahy zay milaza akazo vady dia efa mandeha any matetika izy. Ohatry fangahana ambady. Zay zany ngamba ny azo iresahana azy e. Anambady hono izy dia efa mipetraka any izy indraindray any izy vao mody eto. Ka tamin'izay mianaka ny resaka farany ane hoe tady asa izy ko anambady ahoana indray? Ka olona nampiasa azy mihitsy izay makazo vady izay. Ny asa tao amin'ilay rangahy izay zany nanasa lamba, nanao piasa trano tao mihitsy e. Dia rehefa nandeha mifaneraserana dia lasa nifankatia hono zareo. Ohatry. Dia hoe ho alain'ilay rangahy vady izy a. Dia tsy azo ahodin-doha mihitsy fa dia any dia efa mipetraka any tsy vita ininona akory nefa dia efa mivezivezy isan'andro any. Raha azoko tsara izany dia patron ihany no ankavady azy? Izay hono. So dia mba manaonao foana izany. So dia olona manambady na ohatra hoe tsy tena ankavady azy fa ilalao fotsiny. Izy aloha efa tany amantsy dia tena anambady azy ilay rangahy
le rangahy zany efa nitsotra hoe efa nanambady taloha fa saraka azonao dia efa tsy manambady tsony izy zany amin'izao efa vita divorce mihitsy dia nahita ny lalao izy a dia lalao no ohatrany hoe mba nanahitra ny fitiavany indray zany dia niaraka taminy dia hoe tena ho alainy vady tena efa resaka tapaka zany efa hoe ho alainy vady efa iroso amin'ny raharaha efa androso tsara kosa zango tafita ihany izy iny zany ka dia mitsodrano azoko inona moa ny azo atao manahirana ane izy tiry voangy no alotako efa andray 20 izy zao iza mandray 20 fa le rangahy 10 fa tokony le farangabe zany no izy olona efa lehibe fa tsy mifanentana mihitsy simba le zanako vavy ka zay ngeny ataoko andry teo hoe sao dia mba olona tsy hakavady azy zany le rangahy ho hakavady azy le rangahy ne vonony fa za mihitsy tsy mahazoazo an'le izy dia nio ihany aloka ka nga misy diniana tsony fa zao izy efa tsy mahapetraka trano zao taoko dia ady foana ny nay mianaka ato isan'andro raha kosa zany kia ka mba hampio aloha anala azy amin'ny indrangahy iny dia mbola tsy vita inona dia inona no hevitritsika amin'izany drito efa ny tena hoe mifankaty izy raha voalalipaka ny le fitiavany manahirana be zany tena kivy tsy napoziko mihitsy eka inona aloha vao nentinao fa izay aloha zany ny avy aty aminay ka araka le resantsika teo hoe efa kaiky ho 20 taona izy dia nahita asa ho anazy Andriamanitro fa maninona ary n'izao vao hita zany dia asa inona le izy nefa asany amin'ny orinasa andrekakeo izany hoe misy namako izay miasa amin'ny orinasa ao dia nazavaiko azy ny kahanareo dia mba naseko nampidiriny ao izy nazavaiko azy mihitsy hoe kely sisa izy dia efa ho feno 20 taona dia anao karatra dia ahoana zany dia ho alaina any zany izy loha raha salamiko izy efa tafiditra any dia avelao izy hoany efa tsara toerana ane izy zany sao dia andratra azy eo koa ny fanasorana azy amin'izany olo izany tsy hitako tsony tery voangy very hevitra tanteraka mihitsy dia alao izy iroso izay zany lalao ahoana zay avinga ianao nakaiza le carton nisy couvert complet eto dia firy volana ianao zay nitaty ve dia tsy ho hitanao io teto ananina teto mihitsy carton ngeza be nisy couvert complet tadidiko iny dia nakaiza teo nga nafindranao toerana fa lasa iza ty tokoa ary ory lalao ianao aneny maraitsy ariva ato amin'ity tokantrano ity ve dia ianao zany fanontaniana apetraka ao ko za ko ary mba gagako tsy normal zany fa ahoana zavatra ato an-trano no tsy ho hita za reto vao gaga lasa saina be hoe lasa iza zay mihitsy zao no nividianako an'ity veseli ety ho asiana an'le izy dia zao tsy hita indray ny nanjavonany jereo aloha fa sao dia mba nalefanao any amin'ny efitra hafa any tena tsy nikitikitika an'izay mihitsy sady tadidiko mihitsy izy teo sokafo koa arany ovina ianao nanokatra azy tsy mbola tsy haiko tapabolana teo ngamany dia ahoana ny tsy ahitana an'le izy ato tsy trano tsy vaky tsy mpangalatra niditra dia tsy ho hita fotsiny eo ny entana kefa teneniko hoe zahara mba gagako zahara mba gaga hafahafa anie zany ahoana koa ary zany
Tsy milamina mihitsy zany ry lalao mampieritreritra azy zany fa za ve zany no ahiahinao nanao anazy sady miahihany tsy miahiahinao tsy fantatro tsy hita fotsiny aloha zao le entany dia ahoana zavatra lafo vidy importé iny tsy fahita eto Madagasikara ka tsy hitako izay ambara fa tsika zao samy gaga Andriamanitro fa kay ve atao mama ty zavatra ty inona ty mampitabataba io mihitsy zao no isaky resako aty mama fa olana be ao tranonay ao mitady an'io ne zao Jérôme atao hoe veriko inona ty moramorainareo ty mikorotana be zay zao tsy manaiky mihitsy izy ay le izy aty mama ty fa maninona ino ilay mama tany mama nge za mangalatra tsy mipiry andovandre mpanankareny reny arikala aloha mba haka ny anjarako koa mama ty ranga mahatsiravina mihitsy a tena mariny aza miasa saina amin'izany ndry ody eo maty Andriamanitra ody io rikala kely ty fa naninona ty vetivety eo aivenao nakaty e ka naraka anao mihitsy a fa tokony anao déclaration any police sika fa hoana manao ahoana mama ie dry ary to io le zavatra sa tsy izy ve io ahoana zao ry lalao a zao ny ataonao a mbola tsinitsinina kory vita dia maniliketana sady ao atokantrano tsy haiko efa tenina valinao zay hatrary tsy haiko dia tonga eto koa mbola tsy haiko fa iza no mipetraka amin'io trano koa tsy ianao dia tsy haiko mivalina zao no izy hitako zao fa nisahaza anareo ary nefa mifakazatra aminareo dia nifahantrana ihany oka aloha Jérôme fa tsy azonao mihitsy nge le resaka e inona ny mbola azavainao amin'izao a ka mifony hitanao tsisy ho tenenina ianao etako ahoana ny mahatonga an'io aty tanana noho ny batana io fa tsy nanidina ho azy tonga eto io ka zao no izy mifona Jérôme efa nandefitra taminao a fitsapahana ny toetranao fotsiny ano mifona ao a tsy mihaino anao tsony a tsisy idirana ane zany Jérôme fa hevitra samirery hevitra samirery amin'ny ahoana ianao zany naprisika azy hoe iliotaniny entana tsy mahafantatra an'izany izy ka na iza aloha no nitondra n'io taty na hevitra iza ny ady izao ny fanapahan-kevitra manomboka masinandro androany a dia mijanona atao amin'ny mamanao ianao esory reny akanjo eny koditra ao reny esory ny kiraro eny tongotra ao dia sikina nanaovanao hoentiko miverina ny fananako ary tsy mihaino anao tsony a ary fanampin'izany mbola ho any amin'ny polisy ary anao iregle an'io zavatra io tsy milamina zao amiko ao andohalika eto aminao mihitsy tsangana teo anao fa tsy Andriamanitra ka andolianao tsy anao tsony tsy misy tsonitsony zany koa fa vitatra ao ny amintsika zay esoraingana misikina ianao mijanona ato rehefa tsisy akanjo anaovanao zay ki zany e dia tsy handray mififonako tsy mihitsy zany mandray tsony ianao a fa za animba ny fiainako nareo vitatra ao ny amintsika dia rehefa ho samy ho zany ranga dia io ny etanao eto amin'ny fahazasiana resaka polisy zany e raha ny atezerako aloha tsy maintsy ampiakariko ty fa zany hoe fiatrako anareo dia tsy maninona hoentiko fotsiny ihany ny entako angambany tsy izy bangy io na dia sotro kely ray ary aingakaingany ianao fa miandranao esory reny akanjo reny e lozanao ry mama
aza mitomany amin'izany fa rehefa tsy anjara matoa tsy tanteraka e. Tsy avy amiko mihitsy izao. Tsy nahay manana nareo. Kiraro tsy atonona. Indray miseho no lalovan'ny Saondra, Iaina, Simonety ary Solofo.